miarabantsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitra sy ny pejy ny televiziona fahazavana amin'izao atoandro ny faha 20 ny volana jolay taona 2024 izao tsanta finaritra sy ny rakoto mapita mivantana anao ny fanompoam-pivavahana famoana sy fanirana ireo mpitandrina sy mpampianatra vaovao hiasa eto anivon'isan'ny FJKM izay andiany iraka mahatoky ahitana mpitandrina 720 am'zato sy mpampianatra 720 mianadahy izy ireo. Zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny Fiangonan'i Jesu Kristy eto Madagasikara tokoa ity androany ity. Tamin'ny fitora maraina moa dia efa nanomboka ny sokatra ny vavahady teto Antsahamanitra na dia amin'ny 2 ora atoandro ary no anomboka ny fanompoam-pivavahana. Efa nanomboka tonga tsikelikely tamin'ny fito maraina izany ireo kristianina rehetra izay hifanotrona amin'ity fotoan-dehibe ity. Tamin'ny folo maraina kosa moa dia nisy ny fanompoam-pivavahana fanomanam-panahy izay notarian'ireo mpitandrina sy mpampianatra izay ho avoaka sy hoirahana amin'ity anio ity. Dia manasantsika rehetra ary anaraka izao fanompoam-pivavahana izao mandritra izao tolakandro izao. Miaraka amintsika eto ny mpitandrina Ranadimby fanantenana izy moa dia tonian'ny departementan'ny fananana sy ny fampamokarana ary ny fampandrosoana sy ny sosialy iresadresaka amintsika izy mahakasika ny fahitalavitra televiziona fahazavana amin'izao fotoan'izao miarabanao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo ry havana ary misaotra azy isika raha omeny ity fotoana ity ahafahana mifampiresadresaka mampita ny vaovao izay tsara ho fantatry ny fianakavian'ny FJKM rehetra momba ny fivoaran'ny asa atao anatin'ny sahan'ny FJKM ary singarina manokana amin'izany ny asa izay tanterahana atao anatin'ny departementan'ny fananana fampamokarana fampandrosoana sosialy. Resaka mahakasika ny TVF isika na ny televiziona fahazavana pasteur tao anatin'ny fito volana izay no nandehanana izay fahitalavitry ny FJKM izay tao anatin'izay fito volana nandehanana izay nanahoana ny fivoarany. Eny tompoko misaotra an'Andriamanitra raha afaka namita izay fito volana izay sady ny televiziona fahazavana televiziona ny FJKM raha tsy ahivana ny tantara izay niainantsika tao anatin'ny izay fito volana izay tamin'ny alin'ny krismasy lasa teo no nanomboka voapetaka ary nanomboka nandeha ny andrana ara-teknika tao anatin'ny televiziona fahazavana. Dia teo ihany koa ireo fifandraisana rehetrarehetra amin'ny ambaratonga samihafa eo amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny autorisation maro samihafa ary dia ankehitriny zany zao efa milamina somatsara ny amin'izany fa ny olana izay somary nanahirana ihany niatrika azy nefa isaoran'Andriamanitra fa efa voavaso matsara ihany koa zany dia ny lafiny herinaratra efa manana compteur mitokana zany zao ny televiziona fahazavana dia efa tsy orory tsy miafiafy fa afaka miasa tsara ao anatin'izay zavatra izay amin'izay lafin-javatra izay fa eo indrindra zany zao ry havana no any an-tanana antsika fianakavian'ny FJKM rehetra eny tsy ny FJKM ihany fa izay rehetra manana faniriana hiara-miasa amin'ny televiziona fahazavana dia fotoana mihitsy zany zao anombohana izany fiara-miasa izany ka raha manasa ny olo-kafa isika manasa ny eny ivelany dia tena mitodika amintsika ato anatin'ny sahan'ny FJKM ny sampanasa ary asa ao nivon'Fobe ireo synodam-paritany ireo fitandremana ireo sampana ireo tokopira sy ny rantsana rehetrarehetra atao anatin'ny sahan'ny FJKM ka mba te anao zavatra te hampita zavatra na hira izany na fanentanana izany na asa izany na programa izany dia efa misokatra midanadana ny varavaran'ny televiziona fahazavana mandray atsika ary vonona hiara-miasa amintsika. Eny makasitraka indrindra ankoatry ny izay moa manahoana ny ampitso no aviny izay fahitalavitra izay. Eny tompoko ao anatin'ny fanatsarantsika araky ny fantatra moriavana sady efa nambara raha teo dia hoe ny fitaovana izay ampiasaintsika ankehitriny dia fitaovana izay fanomezan'ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny FJKM
nisy ny komity tamin'izany fotoana zany zay efa nanao ezaka ary tena televiziona fahazavana ny tanjona efa napetraka hatramin'izany dia isaorana reo ambaratonga mpitondrana rehetra tato anatin'ny FJKM miangarany amin'ny Abraham mpiandraikitra fobe ny mpiandraikitra fobe tamin'izany fotoana izany efa nitaridalana ny amin'ny lalakombana ahafana manangana izany televiziona fahazavana izany tafatsangana izy ankehitriny dia eo indrindra ry havana ny mbola iantsona ihany koa satria mbola be dia be ny fanatsarana izay tokony ho atao satria ny fivoarana mandroso miandalany eny foana ihany dia tsy maintsy miezaka isika manatratra ireny fivoarana tsy maintsy miezaka isika manatratra ireny lenta samihafa ireny dia ao anatin'izany indrindra no iantsona antsika rehetrarehetra zanaky ny fiangonana FJKM malala tanana manana fifaliana amin'ny fanolorana amin'ny fanomezana zay tokony omena antsona mandrakariva isika ry havana mba hifanohana mba hifanolo tanana amin'ny fanatsarana na fanatsarana arakevitra izany na fanatsarana raha-pitaovana izany ka azonao andraisana anjara dia tena amin'ny fifaliana no andraisana izany dia antsonantsika zanaky ny fiangonana FJKM. Makasitraka indrindra pasteur tamin'izay fanazavana fohifohy makasika ny televiziona fahazavana izay. Misaotra antsika rehetra ry havana dia samy io tain'Andriamanitra entsika mbavaka mandrakariva ny asa izay tanterahantsika.
miaraka amintsika eto indray izao a ny mpitandrina révérend docteur Andriamampianina Zonantenaina izy a dia filohan'ny KFT na ny komity fampianarana teolojika miarabanao. Miaraba dia miarabantsika rehetra manaraka mivantana ihany koa. Iresaka mahakasika ny eo anivony toeram-panomanana mpitandrina isika pastor amin'izao fotoana izao a taorian'ny synode lehibe faharoapolo a izany tanterana tany Taolagnaro ny volana aogositra 2024 lasa teo iny a dia nisy ny fandaminana vaovao a teo anivony izay ny momban'izay a toeram-panomanana mpitandrina izay a dia ndao mba ho azavaintsika ho an'ny mpijery ny mahakasika an'izay fandaminana vaovao izay. Eny ary misaotra an'Andriamanitra moa tsika fa tanteraka soamatsara ny synode lehibe faharoapolo tamin'ny Taolagnaro ary fanapahan-kevitra tao anatin'izany izay mahakasika ny fanomanana mpitandrina dia 5 taona ny fanomanana mpitandrina 5 taona dia no amafisin'ny mpiandraikitra fohibe izay nivory tamin'ny aprily lasa teo fa io 5 taona io dia ny 3 taona dia amin'reto toeram-panomanana reto toeram-panomanana mpitandrina Ambatondrazaka, toeram-panomanana mpitandrina Ivato, toeram-panomanana mpitandrina any Mandritsara ary ny toeram-panomanana mpitandrina any Fianaratsoa. Any zany ny 3 taona. Ny 2 taona mamarana azy kosa dia amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga. Zay zany ny fandaminana vaovao ahafahantsika mampizotra tsara ny fanomanana ho mpitandrina ka sady masaka tsara ara-panahy no vonina tsara ara-tsaina sy ampy fahalalana ihany koa ny mpitandrina voakatsika. Efa nivaly moa izao ny valin'ny concours na ny fifaninanana ho an'ireo izay hoe hianatra eny anivon'izay toeram-panomanana izay misy firy moa izy ireo dia aiza avy no mianatra. Misaotra ny tompo tokoa tsika fa efa nivaly ny fanadinana ho an'ny taona fahatelo zany hoe rehefa mpitandrina verina no fianarana dia misy 2 menada izy ireo dia ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga no hianatra. Ireo taona voalohany kosa dia misy 520 izy eny amin'ny toeram-panomanana eny Ivato, 720 ho an'ny toeram-panomanana Ambatondrazaka, 20 ho an'ny toeram-panomanana Mandritsara ary 20 ho an'ny toeram-panomanana Fianaratsoa. Ho an'ireo izay hoe roviana no misokatra ny fisoratana anarana indray ho an'ireo izay mieritreritra ny atrika izay fifaninanana izay ho amin'ny taona ho avy. Ho an'ny taona manaraka dia amin'ny faran'ny taona volana Desambra eo zany hatramin'ny volana Febroary ny misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'izay maniry hanao ny asan'ny mpitandrina fa ny volana May amin'ny taona ho avy indray ny fanadinana manaraka. Makasitraka indrindra pastor nanaiky ny nanazava fohifohy makasika an'izay teo anivon'ny toeram-panomanana mpitandrina izay. Misaotra tompoko tahin'i Jesosy tsika rehetra. Manoloana antsika eto indray Andriamato Hajarmino Hertina izay mpanampy ny tonian'ny departementan'ny sekoly. Faly miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Mahakasika ny sekoly FJKM indray no resahantsika. Amin'ity anio ity moa zany dia misy mpampianatra avoakatsika manahoana sy manahoana ny mombamomba azy ireo. Makasitraka ny amin'ny fanontaniana amin'ity anio ity dia misy mpampianatra nivoaka avy eo amin'ny IFRP ivitoerana fanofanana mpampianatra izy io eny Andohalo no misy azy 750 menada izy ireo no avoaka amin'ity anio ity izay misy sokajy anankitelo dia eo ny sokajy littéraire izay misy 720 menada ary eo ny sokajy primaire izay misy 220 menada ary eo ihany koa ny sokajy scientifique izay misy 220 menada. Izy ireo moa dia andeha irana hiasa eny anivon'ny sekoly FJKM izay somary nahazo azy ireo avokoa ny fahampiadidim-pampianarana rehetrarehetra ary ny faharetan'izany fanirahana zany dia misy lamina moa eo anivon'ny fobe fitondrantsekoly izay 5 taona eo ny fifanarahana arakasa iarahana amin'izy ireo ento. Aiza ho aiza ny tanjakitsika sekoly FJKM
raha oharina amin'ny sekoly hafa zany. Raha tato anatin'ny fataona farany zany zao a mety manaona sy manahoana ny vokatry ny fanadinantsika. Ny voka-panadinana eo anivon'ny sekoly FJKM dia azo lazaina hoe tsara hatrany satria raha tao anatin'ny izay fataona farany lazainao zay raha tsy latsika fa tsy ny CPE dia manodididina ny 20% eo mihoatra ary ny BPC dia 5.70% eo ary ny BAC dia tsy latsaka hatrany ny Antsasamanila zany hoe eo amin'ny 1% eo. Azo lazaina zany fa tsara hatrany ny vokatra eo anivon'ny sekoly FJKM ka izany indrindra no anentanana antsika fianakaviam-ben'ny FJKM indrindra ny fiangonana na manana sekoly na tsy manana sekoly izay efa notapahan'ny synode lehibe teo ihany koa ny mpiandraikitra foibe izay mivory ny amin'ny hanohanantsika ny sekoly FJKM amin'ny alalan'ny 200 ny teti-bola ny fiangonana mba hatoka antsika fiangonana hanohanantsika mivantana ny sekoly FJKM. Misy ireo tsy manana sekoly moa zany dia entanina androtsaka azy ireny eny anivon'ny fahampiadidimam-pianarana ary ihany koa ny synode apartany ary anjaran'izy ireny no mitsinjara hoe iretsy misy sekoly marefo mila tohana ary dia ry zareo no ametrahana izay fandamina izay. Mankasitraka anao Andriamatoa mpanampy ny tonian'ny departementan'ny sekoly tamin'izay dindinika mahakasika ny sekoly FJKM izay. Afaka fotoana fohy ihany dia anomboka izao fanompoam-pavahana izao a. Aza misaraka amin'ny televizionna fahazavana na ny page Facebook ny televizionna fahazavana no arahanao a. Iarahantsika miombona amin'izao fanompoam-pavahana famoahana mpitandrina sy mpampianatra izay hoirahana sy ho avoakan'ny FJKM izao. Sotra tompoko. Akasitraka tompoko. Faly miarabantsika rehetra riavana amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika. Andeha isika rehetra iara-mitsangana anatanteraka ny hira. Ny fotoana efa vonona tsara amin'izao fotoana izao amin'ny fanombohana izao fanompoam-pavahana izao a dia afaka menitra vitsy hanomboka izany fotoana izany isika. Ny hira fanentanana hazakazaka masina moa zany no ndeha hoarahantsika izao.
misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa reheran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Amen. Andeha ry havana iarahantsika mamaky ny salamo fa 7:30 ny andiny voalohany hatramin'ny fahenina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tompontsika. Salamo fa 7:30 andiny voalohany hatramin'ny fahenina zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: Jehova ô, efa nandinika ianao ka malala, ianao ny malala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatry ny hevitry ny lavitreny. Voadinika ao ny toetrako, na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehova ô. Manodidina eo ivoako sy eo anatriako ianao, ary apetrako ao amiko ny tananao. Fahalalana magaga loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratrako. Amen.
ry tompo andriamanitra io manome voninahitra anao mandrakariva izahay fa nampitoerinao taty anatinay ny finoana fa ianao ihany no any andriamanitra marina nahary lanitra sy ny tany, andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, andriamanitra lehibe avy sy manerinерina ary tokana amantany, ary mbola andriamanitra mandraka ankehitriny. Manoloana ny voninahitra sy ny fahamasinanao, eo anatrehan'ny fahamarinanao dia mahatsiaro, menatra sy mangay izay izahay, noho ny amin'ny fahotana vitanay teo anatrehanao, ary izany indrindra ny mahatonga anay manondrika ny lohanay eo anatrehan'ny fahalebiazanao, kanefa koa mangataka ny fanadiovanao mba ho vita fihavanana aminao indray izahay. Tonga eto anatrehanao ankehitriny ny fiangonanao, hitondra ireto vokatra izay efa notefenao sy ny volavolainao, mpitandrina sy mpampianatra, andihany iraka mahatoky izay nomenao ny fiangonana hirotsaka eny an-tanimbolinao mpiara-miasa aminao indray. Ry Jesosy Kristy tomponay io, miteza renao eto anivonay, amasino amin'ny alalan'ny fanahy masinao zahay, mba ho tena voatokana ho anao tokoa ity fanompompivavahana ity, ary zay rehetra tanterahana eto ane ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no hanononanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka isika ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana isika ry havana hanambarana ny rarahan'ny fiangonana, hisantatra izany ny solotena eo anivo ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny toeram-panomanana mpampianatra, arahan'ny teny ataon'ny Ray aman-dreny sekretera jeneraly. Havana malala rehetra amin'ny tompo ny soratra masina amin'ny Romanina toko faha 1:20 dia ny faina amby 30, fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy ane no membonahitra mandrakizay. Amen. Zany teny zany ny soratsika an'Andriamanitra, raha afaka manana zao fotoana izao isika, amoana reto mpiomanao mpitandrina sy mpiomanao mpampianatra reto. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fandrosoany mandrakariva eo anivon'ny fanomanana ny mpitandrina ny FJKM, ary ny tsara mpahafantarina antsika ry havana dia izao, taoriana synoda lehibe faha 20 tany Taolaniaro dia nanapa-kevitra ny synoda fa ho 5 taona ny fanomanana ho mpitandrina. Mamafisy ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe tamin'ny volana aprily lasa teo, ary dia toy izao ny fandaminana azy arak'izany. Ny 5 taona dia mitsinjara ho 2, 3 taona voalohany dia amin'reto toeram-panomanana reto, toeram-panomanana mpitandrina ny Vato, toeram-panomanana mpitandrina ny Ambatondrazaka, toeram-panomanana mpitandrina ny Mandritsara, ary ny toeram-panomanana mpitandrina any Fianarantsoa. Ny 2 taona mamarana azy kosa dia amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga. Izany ry havana malala no fandaminantsika izay petratsika ampelantanan'ny tompo ny amin'ny azona mandrosy bebe kokoa amin'izany. Misaotra ireo ray aman-drenitsika rehetra, na ny eo amin'ny birao foibe zany, na ny eo anivon'ny mpanatanteraka tarihan'ny sekretera jeneraly sy ny mpampianatra rehetra tarihan'ny tale isaky ny toeram-panomanana, ary misaotra nareo rehetra koa nanao ny ezaka rehetra tongavana amin'izao dingan'izao. Dia mirary ny soa indrindra ho anareo andehaniraka mahatoky, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Manonona ny fiadanan'ny tompo
ho amintsika tsiraray avy tonga eto no manatrika eto ary indrindra koa an'ireo antony maro samihafa ho an'ny olona tsy afaka voninahitr'Andriamanitra zany. Amen. Ny teny fohy atao momba ny FRP dia tsotra ihany. Ny ara-pahavoazana ny trano fampifanana mpampianatra ireo immeuble Razafindray ety. Nisy voasembana noho izany ny fanofanana ka voatery ny apahan'ny fanompianarana natao tany amin'ny lycée FJKM Ambohijatovo Avaratra. Mankasitraka zahay amin'ny fampiatranoana. Mbola eo am-pananarenana, mbola tsy tena vita ny fanarenana, efa azo nirosoana ihany ny ambin'ny asa nampianarana. Misy ahitsika kely anatin'ny boky any am-pelantananareo. Ny voasoratra any amin'ny fitomboan'ny boky dia hoe 750 mpampianatra avoaka, tena 750 tokoa no isany. Fa diso le any amin'ilay takelaka ampovoany hoe 750, satria io mamarika io le olona fa navoakanay tamin'ny famoahana akademika tamin'ny alakamisy amin'ny fanolorana diplôma. Ny hitsikely ihany koa dia voasoratra hoe efa voapetraka any amin'ny ministère amin'ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika ny dossier de demande d'habilitation master ary manara-maso zany ny tompona andraikitsy ny ivitoerana. Ny tena marina efa azo ny habilitation anaovana master izay navoaka ny fanjakana tamin'ny farany volana febroary teo. Fa saingy ame anazy dia miandry ny amerenan'ny ministère extrait zany, tsy pihana manokana fa ny hofaninao amin'io master io dia inspecteur pédagogique, zany hoe inspecteur na matière littéraire, anglais, malgache, français, histoire, géo ary taranja scientifique, mathématique, physique ary SVT. Dia fanofanana inspecteur de l'enseignement primaire. Tsy misy afa-tsy ny FRP nahazo an'io fanofanana io eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, dia manentana mialohanareo sahady zay satria ka sainay ho sokafana amin'ny volana oktobra zany raha sitrapon'ny tompo. Fa n'Andriamanitra irariary ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Misaotra rira tompoko. Dia hoy soratra masina mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo Koritianina voalohany 12:7-20 tapany farany. Toy izao ry havana ny raha-piangonana aty am-piandohana dia ny fiarabana sy ny fisaorana atsika rehetra ary izay kosa dia ny raha tsara ho fantatra ary dia lazaiko aty am-piandohana ihany koa amin'natin'ny fiarabana sy ny fisaorana ny Andriamatoa sy Ramatoa ombambady miaraka amin'ny ankonany Iavy. Misaotra ny tompo isika amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ny fiangonana nomezan'izao fotoana lehibe izao ry havana ary misaotra manokana sady miarahaba ny Andriamatoa filohan'ny FJKM mivady izay tonga manatrika ary mitarika ao anatin'izao fanondrahana ireo mpiasa na mpampianatra na mpitandrina ankehitriny. Ary tahaka izany koa ho ianareo birao mpiandraikitra fobe, ianareo mpiandraikitra fobe rehetra tonga maro, Andriamatoa filohan'ny FJKM teo aloha izay efa tonga eto ary birao mpiandraikitra fobe teo aloha koa izay manatrika ankehitriny. Ny sekretera jeneraly mpanampy sy ianareo tonian'ny departementa efatra niovon'ny fobe FJKM, ianareo sekretera jeneraly teo aloha sy tonian'ny departementa teo aloha, ianareo président synodal rehetra sy ny talian'ny FPMP izay tonga manatrika etona, ianareo filony sampana sampanasa ary ny asa miaraka amin'ny tonisy ny talea sy ny mpandrianaly, ny talea ny toeram-panomanana, ny mpitandrina sy ny mpampianatra ny fianakaviam-be ao anatin'izany toeram-panomanana zany, ny université Raveljon izay saona ianareo ihany koa, ianareo komitsy vomera isa tokony ato amin'ny FJKM, ianareo vahiny sy missionnaire na saina rehetra na ny ao anatin'ny FFPM na ao anatin'ny FFKM, ianareo mpitandrina rehetra manerina ny sahan'ny FJKM, taletsekoly rehetra, ny mpampianatra rehetra eo anivon'ny sekoly FJKM, ianareo kristiana rehetra tsakanavaka tonga maro manatrika zao fotoana izao, ianareo fianakaviana izay manotrina ireo mpitandrina sy ireo mpampianatra izay irana amin'izao fotoana izao, tsy adino nitodika ianareo
20 mianadahy avy amin'ny mpitandrina 7 ianareo mpampianatra dia ianareo andianiraka matoky natratra n'izao fotoana lehibe izao ianareo mpikirakira za mpitendry zava-maneno ianareo diakona sy loholona zay niomana fatratra ny amin'ny fandaminana rehetra ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpandrindra ny mpanohana rehetra eo anivon'efitsekm misaotra anareo raha ny mpiara-miasa zay tariantyalehan'ny akanjazalahy eto amin'ny kanja maintso Antsamanitra mitodika aminareo ray aman-dreny koa zay mpiara-miasa nefa zanaky ny fiangonana eo anivon'ny fanjakana zay tonga manatrika etona na ny Andriamatoa solobavambahoaka na ny solotenany ny be ny tanàna reo nareo olo manakaja ambony tonga manatrika izao mankasitraka ny fanotronana hataonareo dia isaorin'Andriamanitra mba izanaka fanamasina ary izy ny tasy anampina atsika amin'ny asa vavolombelona rehetra ny rany atsika toy izao ry havana na raha tsara ho fantatra anio alahady 20 jolay izay tsaroantsika fa andro alahady tsonana mambavaka ny toeram-panomanana mpitandrina sy mpampianatra samy manatanteraka an'izany avokoa ary efa natanteraka izany sika fiangonana atao zava-dehibe tokoa ny fanohanana ny toeram-panomanana na mpitandrina na ny mpampianatra izany ny fiaonam-be sampana eto amin'ny fobe efitsekm zany eo amin'ny sahany efitsekm fobe zany dia reto ry havana ny sampana dorkaso dia ny 7 ka hatramin'ny 7 aogostra 2020 any Fianaratsoa ny sampana mpanazava stily dia ny 12 ka hatramin'ny 18 aogostra any Ambatondrazaka ny sampana fivononana laika dia 20 ka hatramin'ny 20 aogostra ho avy izao any Antsirabe ny sampana tanora kristianina dia ny 20 ka hatramin'ny 30 aogostra ho avy izao any Nosy-Belville ny fiaonam-be ny mpampianatra sy ny taletsekoly eo anivon'ny sekoly efitsekm dia ny 10 ny 12 12 any Morondava no hanatanterahana izany ny fifampiofana amin'ny mpitandrina dia manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 aogostra ho avy izao misy fitoerana 7 eto Madagasikara ary fitoerana 2 kosa any Ampitandranomasina ny any Mahajanga ny 10 pointy Feno Rivatsinanana Vatomandry Ambositra Morondava Atsiranana zany no fitoerana ny fampifanam-pitandrina eto Madagasikara any Roma any Italia indray ny fitoerana ny andrareo mpitandrina any Ampitandranomasina no hanatanteraka izany ny fivoriam-pinaikitra fobe larina fahatelo ry havana dia amin'ny volana oktobra 14 ka hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao tanterahana amin'ny CFT Ampanjano ny hetsika sosialy izay efa nitanterantsika tamin'ity taona ity dia efa manomana antsika sady ny 12 ny 13 14 janoary 17 ao amin'ny kanja amin'ny Barea no hanomanantsika sy hanatanterahana izany ny alahady ny 17 janoary 17 sy 20 dia fampavana fitoerana mambavaka ny tao-piasana ary indrindra fitaontsika mambavaka ny filohan'ny efitsekm vady sy ny ankonany miomana ho amin'izany tsika ry havana rakitra roa no tanterahantsika ry havana voalohany ho amin'ny toeram-panomanana mpitandrina sy mpampianatra fanohanana azy ireo faharoa kosa dia fampandehanana rasy ny fandaninana ny manana izao fotoana izao aty ampamaranina ry havana rehefa mifarana amin'ny fampivavahana dia ny ray aman-dreny ety anoloana zay tarihan'Andriamatoa filohan'ny efitsekm fa misy mpandrindra miaraka amin'izay no mandeha meloha fa ireto mpampianatra sy mpitandrina kosa dia hijanona eto ihany izy ireo ary eto ianareo no mandray tanana fampiaraba ny mametsodrano azy ireo satria raha ilahatra izy dia tena trano tena mivoaka miarabe mihitsy dia mba fampitsinjovana dia eto ihanynareo no miombona ary manatanteraka izany toy izay ary ny raharaha eto anivon'ny fobe efitsekm ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra iroso amirakitra isika ry havana ny hira fa 7 sy 300 10 sy 300 Thank you.
Ny fanatanterana ny rakitra isika amin'izao fotoana izao tsy ahivina mofa ny mitasika ny fotoanantsika ho amin'ity fanampam-pivavahana ity dia Jadilson Zona mpitantrina mpanolontsaina biraon'ny mpiandraikitra fohy be izy io ny mitorony ten'Andriamanitra kosa dia Andriamampianina Zakarimasy filohan'ny FJKM ny mivavaka alohan'ny vakiteny dia nisy olon-tena avy amin'ny TPN Batondrazaka ary ny mamaky ny soratra masina kosa ao amin'ny testamenta taloha dia ny TPN Ivato ny filazantsara dia avy amin'ny IFRP ary ny epistily dia ny ao amin'ny TPN Fianarantsoa. Ampiasa ivonantsika ihany koa arak'izay efa resadresaka teo am-piandohana fa misa 5 ireo toeram-panomanana mpitandrina izay anomanantsika ireto mpitandrina FJKM ireto. Misa 5 ny toeram-panomanana moana ny mpitandrina misy ahitantsika ny avy eto toeram-panomanana Ambatonakanga eo ihany koa Ivato Fianarantsoa Mandritsary Ambatondrazaka. Ho an'ny fanomanana mpampianatra kosa dia tokana ihany ny toeram-panomanana mpampianatra ho antsika FJKM dia ny ivitoerana fanomanana mpampianatra ao Andohalo eto Antananarivo zany. Anatanteraka ny hira fa raika amby 26
andiny voalohany sy ny fahatelo fanolorana ny rafitra eo an-tanan'Andriamanitra. Mipetraka isika riavana. Roso amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra isika. Andeha rahantsika manatanteraka ny laharan-kira fafolo sy roanjato andiny voalohany sy ny fahaefatra ao arivo. Ny teninao Andriamanitra dia teny fiainana mamelona anay isanandro. Koa misaotra anao zay raha omenao fotoana fa anay mamaky, miaino ary mandinika izany teninao zany. Ny angatahanay dia ny fiasa ny fananao masina aminay tsirairay avy. Anananay fifantohan-tsaina, anananay ny fanahy ny fankatoavana, ahafahanay mandray araka ny tokony ho izy ny teny rehetra. Raha ho toriana izany dia tsy andalo foana toy ny fahazarana, fa ho sahala amin'ny tany tsara zay amafazana ny teny tsara ihany koa ny fonay. Amoha avy zato eny arivo tsy manam-pahataperana, ahafahanay manaiky ho iraka ao na aiza lehanay. Dia tena ianao mihitsy Andriamanitra no hiasa manan-kery, hiteny ka ho solombavanao ireo rehetra izay mamaky sy mitory izany teny izany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao. Amen. Iaraka amaky sy iaino ny teny avy amin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7, ny 17 ka hatramin'ny 14. Exodosy toko 7,
ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahefatra amby folo. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ary hoy Jehova, efa hita tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany no ny atao mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alehany dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany soa sy malalaka. Dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitaraina ny zanak'Israely dia efa mbiaty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorin'ny Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no hankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, hombanao tokoa aho. Ary izao no famantaranao anao, fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy tany Egipta ny olona, dia anompo an'Andriamanitra eo amin'ny tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko hoe koa izy, iza moa ny anarany? Dia ahoana no havaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary hoy koa izy, izao ho lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Mbola itoy ny vaky ny teny. Mateo toko fahasivy. Mateo toko fahasivy andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nandiny tety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory filazantsara ny fanjakana, ary nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny nofo rehetra. Ary nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo, ka nafoy toy ny ondry tsy nisy mpiandry. Dia izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Ko amin'izany mangata amin'ny tompony ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy, mitoriany ny teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araky ny filany, ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa maonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovo ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa zao dia efa atolotra sahady, ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana,
izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Amen. Ray masinao manamasinana ny famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Ny hira fa 470 sy 300 andininy voalohany sy ny fahatelo melohan'ny toriteny izay tanterahany Ray aman-dreny filohan'ny FJKM andeha hiara-mitsangany sika riavana hanatanteraka izany. Malarehetra amin'ny tompo ampitoina amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy am'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina. Amen. Amin'ity fampivavahana famoahana retim-piasa vaovao taona 2022 tia ny andiny reka matoky izay ahitana mpitandrina 510 sy mpampianatra miisa 520. Izy ireo dia nifidiny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy toko 7 tapany voalohany amin'ny andininy 10 sy ny tapany voalohany ihany koa amin'ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ary hoy izy ombanao tokoa aho. Koa ankehitriny avy ianao irahako ary hoy izy ombanao tokoa aho. Ny Exodosy toko 7 riavana ahitantsika ny amin'ny antsoin'Andriamanitra amin'ny Mosesy any ampiandrasan'ondry any. Saika ireo ilay olo malaza ny finoana amin'ny testamenta taloha ao dia nanomboka teo amin'ny fiandrasan'ondry daholo ny tantaram-piainany. Izany hoe izay mahay miandry ondry no mahay mitondra firenena. Ka izy io tsy rarahan'ny olona mampalahelo hoe izay mpiandry ondry kely mampalahelo kely ery, fa izay mahay miandry ondry
no voantso ho mpitarika ny firenena, zany Abrahama, zany Mosesy, zany Davida, izy rehetrarehetrareo amin'ny ankapobeny any amin'ny fiandrasana ondry no ahaizana mitondra zany vahoaka izany. Manao anary ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Mosesy eto amin'ny Exodosy 3 ity. Ny azahoantsika tsara an'izany dia mijery ny firafitry ny fiarahamonina Egyptianina. Nanana ny tanjany ny zanak'Israely teo amin'ny lafiny isa ka nampatahotra ny Egyptianina zany fahamarony zany. Tamin'ny andron'ny Josefa reo no nanavitra ny Egyptianina tao anatin'ny fahasahiranana lalina noho ny mosary. Dia nefa rehefa ninatanjaka ny zanak'Israely ny Farao nandimbo taty aoriana tsy nahatsiaro zany soa vitan'i Josefy zany, dia nampahory ny zanak'Israely no namaika azy. Tahak'izao zany firafitry ny fiarahamonina Egyptianina zany. Ny ambony indrindra dia ny mpanjaka Farao. Manarakaraka azy dia izay rehetra mpitondra Egyptianina. Dia any ambany fahatelo any ny mpiasa rehetra ary ny fahaefatra farany dia ny andevo. Ary satria ny zanak'Israely dia nisokajiana ho isy an'ny andevo dia any ambany indrindra zany ny toerana misy azy. Ao amin'ny klasin'ny andevo no misy ny zanak'Israely. Ny natanjaka ny zanak'Israely vahina ny Egypta izy amin'ny fotoana io ka natahorana Egyptianina hoe hisongona azy, dia tsy maintsy natao zay hevitra rehetrarehetra hazahoana miazona azy mba ho voazanaka sy ho andevo. Dia natao ny andevo. Ny andevo tamin'izany fotoana zany miasa tsy misy karama na le ataontsika hoe vary masaka, satria rehefa tafavoaka ny zanak'Israely dia nahatsiaritsary ndray le mihina kena kely le tsindrotsindrona kely tao an-dakozia tao anga teo ampitonona hena teo. Miasa tsisy karama izy. Ary nampiasaina mafy reny le piramidy reny dia nisy nataon'ny zanak'Israely reny. Reny le trano fiterezana vokatra reny nisy nataon'ny zanak'Israely reny. Le asa fambolena mafy dia nisy nataon'ny zanak'Israely. Rehefa mety ho asa fananganana fotodrafitrasa dia nampanaoviny any andevo tahaka ny zanak'Israely. Ary satria miasa mafy nefa tsy andoavana karama dia nampitombo be ny ariana Egyptianina zany fanandevozana ny zanak'Israely zany, sady tsy nafa ny zanak'Israely mijoro fahavalo politika ho an'ny Farao. Eo amin'ny andininy fahasivy eo dia hitantsika an'izao teny izao: ary ankehitriny indro ny fitaranany zanak'Israely dia efa mbiaty amiko ny tompo, sady efa hitako koa ny fahoriana zay ampahorin'ny Egyptianina azy. Tonga any amin'Andriamanitra ry havana ny fitaraina ny zanak'Israely, ary hitan'Andriamanitra zany fampahoriana ny Egyptianina zany. Dia nisy zavatra anankiroa mazava tsara nampanaovin'Andriamanitra ny Mosesy eo amin'ny andininy fahavalo eo. Zao ny voalaza eo amin'ny andininy fahavalo: dia efa nidinao zao hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'ny tany soso malalaka, dia any amin'izay tany tonadronosy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Ina le zavatra anankiroa eo? Le zavatra anankiroa eo dia zao: voalohany, afao amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny aina ny zanak'Israely ao anatin'ny fanandevozana. Ary ny faharoa dia tario ento manompo ahy any amin'ny tany Kanana zay tondra dronosy tantely, tany soso malalaka, ento manompo ahy reo olona afaka tamin'ny fanandevozana reo. Zany ry havana mampianatra antsika eritreritra tsara fa rehefa mamaky ny soratra masina tsika ny fampianarana amin'ny Baiboly dia tsy mampisaraka mihitsy ny hoe ty raharam-pirenena dia ty raharam-panahy. Taty amin'ny taonjato sy 70 namorom-poroana n'izao tontolo izao anio tao Eropa tao hoe ny ara-panahy ihany nareo fiangonana, fa aleo ny akoatran'izay any ny fanjakana. Fa tsy marina raha-tsoroatra masina zany, tsy marina raha-tsoroatra masina zany. Tsy misaraka mihitsy ny raharam-pirenena sy ny iraka ara-pivavahana sy ara-panahy omena zany olon'Andriamanitra izany. Raha hijeritsika zany ry havana, manao ahoana re raha ho tarafina miainga avy amin'ny tantarany zanak'Israely zany, mba inona re ny fahoriana eto Madagasikara? Andera Madagasikara nareo pastera sy mpampianatra ireo, ary reto zao jerena ohatran'ny célibatera mibetsaka atsy.
rosa telo reo ahita raha reo reto koa ohatran'izany mila raharaha mihitsy reto dia manahoana zany fahoriana misy eto Madagasikara zany rehefa miresaka tsika hoe zo fototra hoe fampianarany sakafo hoe akanjo hoe rano madio hoe ny asa fahasalamany sy ny sisa sy ny sisa tena mbola ambany zany nandritra ny taona maro ambany zany na dia misy ezaka efa tao azy amin'izao fotoana izao tsy ampy ny fotodrafitrasa na ratsy tsika fiangonana zao miezaka mihitsy hoe misy fiangonana avy aty andrenivohitra dia midina manampy atsika anangana fiangonana any amin'ny toerany reny fa any amin'izay alehanao rehetrarehetra amin'ny akapobeny tsy ampy ny fotodrafitrasa na zay misy fa ratsy miditra amin'ny toekarenitsika inona ny fahamorina ao anatin'ny toekarena eto Madagasikara dia azo tsorina ny hoe toekarena tsy sitrahan'ny mponina misy ny rehetrarehetra eto fa tsy misitraka zany ny olona ino atao hoe zéro fisitrahana nandritra ny taona maro zéro fisitrahana nandritra ny taona maro ary sika malagasy koa dia ohatra ny karazany olona tsy mivonona ny voatra zany a tsy mivonona ny voatra zany mamokatra sika dia zay ampoantsika no vokaritsika ilo atao hoe économie de subsistance zay ampy atsika ihany firy nisatsika enina dada sineny dia miampy zaza efatra firy zany nisa taona ny tokony varitsika zay ihany no ataony ao zay mihoatra kely hoan'ny koa zay ihany io zay ny anankiray mamokatra zay azo hoanina sika ary faharoa mamokatra zay tazonana aina zay tsy hahafaty ary na ny anaran'ny vola raisitsika zany hoe fivelomana zany hoe zay tsy mahafaty tsy atao mihitsy hoe karama zay tsy mahafaty mamokatra zay tazonana aina économie de maintenance ahoana ny kojakojananao mba tsy ho reraka loatra dia zay ihany io le fahantrana ratsaina io le fahantrana ratsaina io zay mety ny volen'ny sasany fa tsika koa nanaiky mba hanana zany toetsaina fahantrana ratsaina zany tadidio zay a misy olona mandoto fotsiny lohanao hoe zao ihany ny sahazanao zao ihany mety aminao hoe reo olona malagasy sahirany reo raha vao mihinana sakafo be reo marary kibo reo olona reo raha vao mipetraka amin'ny trano tsara tare reo tonga dia maloto tsy mahay mipetraka reo zany ny zavatra misy fahantrana ratsaina zany ary zany mahatonga atsika manao fanamby amin'izao fotoana zao amin'ity fepitoampiasany ty hoe finoana mamokatra be mamokatra tsara mamokatra tsy tapaka tsy le hoe inona ny ampy anay tsy le hoe inona ny hitazonanay aina fa andaotsika mamokatra be miainga avy amin'ny finoana mamokatra be mamokatra tsara mamokatra tsy tapaka ary io finoana io no manetsika ny fampamokarana io le nanarahana Mosesy andana makany amin'ny tany malalaka ho any amin'ny tany toratra nosy tately tario any mba hamokatra reo zanak'Israely reo le finoana ny manetsika ny fampamokarana finoana ampianarin'ny calvinisme zany ary zany zavatra tsy dia fahitanao any amin'ny fivavahana sasany a fivavahana sasany zany aloha avy le vavolo-karena raha mbola misy koa any am-posinao avoay fa ny atsika le finoana ny manetsika ny fampamokarana ary ty mba tiako zaraina aminareo ry havana manoloana le fanenjena fivavahana maro ao anatin'ny tambajotra seraserana filôzofy maro sy mpaitantara maro dia manam-pirofo fa ny finoana kristianina no tohana ho an'ny siansa moderna raha tonga amin'izao misy azy zao ny siansa moderna dia isika zay no nitarika azy aza mba tondrotondron'ny olona molotra hoe ny mivavaka no anjara anareo hainay zany fa ny akoatran'izay hainay koa zany vao eo no nitenenina ny nitenenina atao amin'ny FRP hoe habilitation na inona indray izy teo amin'ny M2 l'inspection pédagogique mbola tsisy mpanana zany milazany ray zay manana ny zany eto mbola voitsika ny manana ny zany ary zay le finoana kristianina ny tohana ho an'ny siansa moderna ary misy zaratra telo reto mba tiako tariana ny saintsika nisy fivavahana kristianina sy ny finoana kristianina no nandrisika ny fampamokarana taloha zany dia nieritreretiny hoe andevo zay rehetra miasa tany andevo zay rehetra mampiasa vatana fa ny fivavahana kristianina miteny hoe voantso amin'izany ianao mpamboly io ataovy tsara ny fambolena sy ny fiompiana zay mety saninao nandrisika ny fampamokarana io faharoa nanome zotra ny fampamokarana io le zotra fampamokarana dia tsotra ry havana matoa ianao mamokatra
dia misy soiombonana irahana amin'izany. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, zéro partage équitable de richesse. Makaiza daholo moa zany zao reny le volamena reny, reny le sakafo rehetrarehetra tratrahantsika ireny. Mila an'izay ny fiangonana, mila an'izay zao tontolo zao, mila mahafantatra hoe any amin'ny finoana kristianina ny manome zotra momba an'izany fampamokarana zany. Ary fahatelo, ny finoana kristianina ny mametraka ny fetra amin'izany fampamokarana zany. Inona ny dikan'izany? Mametraka ny fetra, tsy natao hanandevozana ny hafa, exploitena ny hafa, nanaovana ny hafa ho andevo, zany fanaovana azy zany na amin'ny tena olona. Fa fanafana amin'ny fanandevozana fahantrana no iraka miandry anareo paster sy ireo mpampianatra zay avoakatsika amin'ity fotoana ity, ary matoky anareo ao anatin'izany iraka zay miandry anareo zany. Misy tantara kely anankiray ity mba tiako zaraina aminareo. Ny zanak'ity lehilahy anankiray ity a, rehefa feno 12 taona, dia zao daholo ny teneniny hoe rehefa feno 12 taona ianareo a, dia atoroko zavatra anankiray tsy ambaratelo amin'ny fiainana. Dia tsy andry zay hoe feno 12, 7, mbola misy 3, 10, 2, 6, 12, mbola amin'ny herintaona kay. Tonga ny 12, nanantona azy ny zanany anankiray. Dado, tea mantatra, tena liana, inona re le tsy ambaratelo zay teneninao? Inona amin'izay le tsy ambaratelo? Dia hoy dada, zao le tsy ambaratelo, tsy manome ronono ny omby vavy. Zany ve dia tsy ambaratelo? Tsy manome ombony, tsy manome, ifa ivadika le resaka. Tsy manome inona izy teo? Tsy manome ronono ny omby vavy. Fa i dada ve maninona? Marina ane zany, manome ronono ny omby vavy, zany mihitsy no antony ombontsika ao apahatra ao. Dia hoy dada, mifaza anao raha pitsa amin'ny 4 maraina, dia andraso eo raha manome ronono anao ny ombontsika. Andraso eo raha manome ronono anao ny ombontsika. Ohatry fa dada ve maninona? Zavatra hitako isan'andro zany, ary zany foana ny ataon'ny dada. Dia hoy dada hoe, miandry fotsiny ve aho dia manolotra ronono le omby vavy? Miandry fotsiny ronono tongava. Dia hoy le zany, mitondra seza kely dada, dia mitondra so dada, dia mitery ronono dada, dia tonga ny ronono, dia manana ronono, maso ronono dada. Dia hoy dada hoe, zay le tsy ambaratelo ny fombiazana. Zay le tsy ambaratelo ny fombiazana. Efa ao ny anjara ronononao, fa ataovy zay azy zay. Efa ao amin'ny tany iny vokatra ho anao, fa karakarao ny tany. Tsy miandry fotsiny raha te omby, fa miasa mafy. Dia ho azonao ny vokatra, finoana mamokatra. Mamokatra be, mamokatra tsara, mamokatra tsy tapaka. Mahiriza reto. Zay tsy mamokatra eo dia potraka. Mahiriza, iza mipotraka zany, Jodasy zany, vakany tsinainy. Mirary soa tahin'Andriamanitra. Amen. Afaka sika riavako. Misotranao mandrakarivo zay ry Tompoandriamanitra io, fa manambara ny sitraponao amin'ny fomba sarom-patariny ianao, ka naniraka zany ho an'ny mpanomponao dia ny ray aman-dreninay folohan'ny efitsikem. Amin'ny fotoana tena ilana izany indrindra no ampahafantarinao anay fa iraka ao izay, voairaka ao amin'ny fanafana, ary matoky ianao fa ho tanterahanay izany. Ho vitanay tokoa zany, ho vitan'ny fiangonanao, ho vitan'ny reto 700 menada mpitandrina irahana amin'ity an'io ty,
sy reto 5 mpampianatra zay saorana ianao satria vokatra nomenao ny fiangonana, vokatra tsy maintsy amokatra ihany koa, ary amokatra be, amokatra tsara, amokatra tsy tapaka ho voninahitra ao Kristy irery ihany. Tonambavaka ho azy ireo zay ry Tompo, satria vavolombelonao ireo, ary andalo sedra maro samihafa, ahita raharaha tokoa, hiasa mafy, hiatrika fiarahamonina feno fahasahiranana sy fahantrana, ary hijoro vavolombelona eto anivon'ny firenena, tsy mba mahita mangirana, zara fa manan'izay mba anjarany, fa saingy koa manatenanao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny reto mpanomponao reto, mba ahita zany anjara fahasoavany zany. Ko matoky zay ry Jesosy Kristy Tompo, fa ny fanainao masina dia omba sy tatana ny fiangonanao, omba sy tatana ny reto mpanomponao reto, ary omba sy tantana ity firenena ity. Tonambavaka zay ry Tompo, ho an'ireo sahirana tokoa, satria anjara ny fiangonana zany. Tonambavaka zay ho an'ireo voageja, tonambavaka zay ho an'ireo manana olana, tonambavaka zay ho an'ireo any an-tranomaizina, tonambavaka zay ho an'ireo mbola kejain'ny fampianaran-diso. Ianao Jesosy Kristy tokoa, amin'ny alalan'ny fanainao masina, amin'ny alalan'ny fiangonanao, dia ampatsiaro azy ireny fa mahita ny fahoriana ianao, ka maniraka ny fiangonana amaha-olana arak'izany. Entinay ambavaka manoka anay ireo tsy salama, entinay ambavaka Tompo no malahelo, entinay ambavaka ihany koa no mifaly kanefa tsy mba mifaly ao aminao, fa viravirain'ny Satana ataony fijoroana vavolombelona ho amin'ny fahaverezana. Tsy adinonay no mitonambavaka nyty firenena ity ry Tompo, amin'ny zava-misy atrehanay ankehitriny, mba ho sahy hijoro vavolombelona zay ary tena hiasa ianao, ary tena nafaka tokoa hiantra nyty firenena ity. Dia misy manateny zay ry Jesosy Kristy Tompo, fa ho tantaninao sy ompianao zay, ka valianao vavaka mandrakarivo, ary ny asan'ny fiangonanao rehetra, isan'izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia asa hoentinay mijoro vavolombelona, fa ianao rery ihany no Andriamanitray, ary miara-miasa aminay ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina, ka ho fiangonana mamokatra ny FCKM, fiangonana mamokatra be, fiangonana mamokatra tsara, ary fiangonana mamokatra tsy tapaka, fiangonana manam-pinoana, mampietsika sy mampiroborobo ny famokarana tokoa. Izany no vavaka ataonay ry Tompo, zay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary ho mariky ny fiombonanay, dia indreto zay rehetra tafavory eto amin'ity toerana ity, hiara-hanonina ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay any an-danitra. Ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakana, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasazo anay, ary mamelany kay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitonanay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha ry havana iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika iombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, ary eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany. Mino an'Andriamanitra raiky to mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanakany tokony tontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka marivotsiny, izara rapaka ny kontrona, nongorona tamin'ny hazo fizarena, mafikarena, entina tany fiainatsika, sangana tamin'ny maty tamin'ny afaty, makaka amin'ny tany, etaka tamin'ny
mipetraka sika riavana roso amin'ny asa vavolombelona sika riavana dia ifanirana ireto mpanompon'Andriamanitra ireto andeha ro tanterahantsika ny larakira faraika ambin'ny folo sy telonjato andiny voalohany fahatelo ny fahefatra aorianan'izany dia hitarika ho amin'ny fanirana sy ny fanindrena ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM miaraka amin'ireo tolian'ny departemanta. Tanteraka ny fanarahana retim-piomana mpitandrina vo avina vita ny fianarana eto amin'ny toeram-panomanana mpitandrina reto sika. Efa nanafatra antsika ny tompo Jesoa mba hangataka mpiasa morony vokatra ary noho ny fahasoavany sy famindram-pony ary ny fitsinjova manokana ny fiangonana dia nonino izy tompo sady ny tanterahany ny vavaka izay nasandratsika rehetra ka dia indro atolotra antsika ankehitriny reto mpiasa mpiomana mpitandrina avina vita ny fianarana ka omeny atsika fiangonana indray. Mingavy ny tonian'ny departamenta fiangonana amaky ny anaran'ireo mpiomana mpitandrina izay vita fiomanana ary anareo izay voatonina anarana kosa miaraka amin'ny vadinareo izay manambady mba hitodika manatrika makany amin'ny fiangonana. Ireto avy ary ireo izay notendreniny mpiandraikitra foibe satria misy sokajiny roa ny efa voahiraka tany aloha dia tendrena ary misy ireo irahana satria vao zao voatenana amin'ny vitan'ny fianarana. Ireo efa nirahana tany aloha Andriamatoa sy Ramatoa isany Robinson Thierry mivady tendreniny foibe FJKM, Falso Gislaine mivady afovoany Atsinanana vaovao, Randrianandrasana Jocelyn mivady aloatra Crom, Raerlant Judy Heri Eugène mivady Ambatondrazaka vaovao, Rasoa mialy Harimalala Tsinjonandrianina mivady Amorony Mania Ambositra, Rasolofombolana José Olivier mivady Ambovombe Antsimo Kristy Ranovelona, Manjarizara Pascal mivady Androna Atsinanana miara-mifo, Rakoto Arivony Jean-Louis René mivady Antananarivo Andrefana, Ratolo-Janahary Noro Harimalala Robina mivady Antananarivo Atsinanana, Randria Mitaha Laojerasy Ravaonirina Mamy Arnoro Fleurette Atsimony Arivo Miray, Ramanantena Edino Carios mivady Kristy fihavanantsika avaratra Atsinanana, Eliette Betombo mivady Boina vaovao,
lucille ny aina elisa boina vaovao rarafana andreas mivady boina vaovao rakoto malala antra nirina olga mivady faritany voalohany antsiranana razafindray be tojo no mentso josefa mivady maeva tsara rakoto nirina modeste mivady be mara razafy mampionina tolojanahary jean claude mivady matsiatra soa rajaonarson zico edgar mivady mevarano miray razafy mandimby niony zakari mivady mevarano miray jean joseph artos mivady miray faritra antangile razafindra miendry siano isa sandris mivady miray faritra antangile ratovy manana félix mivady sophie andrefany raha hanitry ny aina marie estelle mivady tsorony mandidy raha saholy nirina tantely ny aina heriasina mivady tsorony mandidy raha tovoarso jean rené mivady tsorony mandidy rakoto hova manana robert chrysostome mivady antsinanana karatra fahazavana raha soary malala anjatina ernestine mivady antsinanana karatra fahazavana ireto kosa ireo verana na vita fianarana raha nay voandriamanalina lovatina mivady tendreniny foibe fitsikaim randrianirina andolalaina mialso mivady afovoany andrefana nomenjanahary jeny patrik afovoany andrefana raha mahandry ary lala solohery ny aina mivady afovoany andrefana randriamana tena soa teofila mivady afovoany andrefana raha tovy manatsoa hajatiana henri mivady afovoany andrefana lasantsy tsara zafy manampisoa mikael mivady afovoany antsinanana randrianalaina rico samuel mivady aloatra crom malala fitiavana sarbidy mivady aloatra crom andriamanarso zeze simonel mivady aloatra crom rakoto manana nirina lalao zofinaritra ambala vaotseny paris andria tsara fara tolotry ny avo gedidia ambala vaotseny paris mandimby soa mampionina tsinjo ambala vaotseny paris lolasy maeva tody soa mivady ambatondrazaka vaovao razafy manatsoa fidelisy andria mampionina mivady ambatondrazaka vaovao rahony zafy sylvie mivady amorony maniambositra andria nomenjanahary fabian jones mivady amorony maniambositra be gidio bertin mivady ambovombe atsimo christy ranvel miary lala nerlando james mivady ambovombe atsimo christy ranvel randrianantenaina tolojanahary jean michel ambovombe atsimo christy ranvel rasolonjatovy mbola tiana miarantsoa ambovombe atsimo christy ranvel randria miampisoa kanto arnaive jese sy holy ny aina nomenjanahary mioratina andrefana atsimona karatra miarady ginature jean rondrik sy maharavo eliana zaina andrefana atsimona karatra miarady rabarinjaka solonirina tatamony aina mivady andrefana atsimona karatra miarady raha fanomeza malala aina oliva mivady andrefana atsimona karatra miarady raha lambo manana andria miary sonivy ny aina mivady andrefana atsimona karatra miarady raha zafy mahatratra tolotry ny aina armel andrefana atsimona karatra miarady ny onja ny aiko tsiory risvanna mivady andrefana atsimona karatra miarady beomby el marcel mivady andrefana atsimona karatra miarady raha solofy ny aina mameno fitiavana mivady andrefana atsimona karatra miarady ao anatin'ny tsy fahasalamana izy de tsio raha zafindramino ary soa herina mivady andrefana atsimona karatra azavady androna tsy nanana miara mifo raha marson mikael andriantina malala mivady areviny mamy vaovao raha ndria maherson jonas christian mivady areviny mamy vaovao raha ndria miarsoa jean bienvenu atsimo antsinanana raha ndria nahary malala tojo nirina atsimo antsinanana raha soa volanirina ravaky ny aina nadia mivady atsimo antsinanana raha hery malala miora ny irlanto mivady
Atsimon'ny Arivo Miray, Randriamisary Jakoba Anjara Tandrify Harinosy Mivady, Atsimon'ny Arivo Miray, Ravelson Tsilavina Nombantsoa sy Andrianaly Tina, Atsimon'ny Arivo Miray, Rasamy Manana Charles Mario Mivady, Kristy Fihavanantsika Avaratra Tsinanana, Valimbavaka Zarany Aina Nomena Famonjena, Kristy Fihavanantsika Avaratra Tsinanana, Galy Constant Edric Mivady, Kristy Fihavanantsika Avaratra Tsinanana, Andrianantenaina Jean Arcelo Mivady, Boina Vaovao, Randriamazor Dimbisolo Edi Mivady, Faritany Voalohany Antsiranana, Rabehetsy Tsitoaina Ando Mivady, Bemara, Randriamampianina Toky Stéphane Mivady, Bemara, Manjakafeno Edvin Mivady, Bemara, Satarivony Tafita Sodila Mivady, Mananara Firaisana, Zamanileha Harimalala Jornoela, Mananara Firaisana, Anjara Sonandrianina Mino Arifanahy, Mananjara Pangalanina, Ratsimbason Fanirina Antenaina Tatiana, Mananjara Pangalanina, Fanomezantsotina Mivady, Mangoro Moramanga, Rizy Nirina Ornela, Mangoro Moramanga, Rakotony Aina Solo Nirina Miora Soa Mivady, Matsiatra Soa, Rasolo Malala Lantositraka Mivady, Matsiatra Soa, Ratsimba Harson Herilala Florien, Matsiatra Soa, Ramanam-Pandimby Rosa Mivady, Matsiatra Soa, Elio Mivady, Miarina Rifahazavana, Nivolana Iantana Laetitia Christelle, Miray Faritra Antongile, Andriamahazo Tonsily, azafady, Miray Faritra Antongile, Andrianasolo Vadririna Idealy Soa Mivady, Mandridrany Mpiambina Soavinandriana Itasy, Ravo Manampy Soa Ravakiniaina Jona Mivady, Mandridrany Mpiambina Soavinandriana Itasy, Radoary Soa Miorana Andrianina Mivady, Mandridrany Mpiambina Soavinandriana Itasy, Rafanomezantsoa Fenomanana Solomon Mivady, Mandridrany Mpiambina Soavinandriana Itasy, Rakoto Arsoa Antso Fitahina Sofia Andrefana, Tsaradia Gitran Sofia Andrefana, Tahinjanahary Naomi Elisoa Mivady, Tomasina Vavadiny Filazantsara, Tsiravaharisoa Nantenaina Dorsel Argentine, Tsiravaharisoa Nantenaina Dorsel Argentine Mivady, Tomasina Vavadiny Filazantsara, Rakoto Malala Tahiry Livasoa Ivette, Tomasina Vavadiny Filazantsara, Rajaony Mamy Andria Tsimindrana Herizaka Mivady, Kristy Fanantenantsika Tomasina Tsimo, Andria Narimanina Rivoniaina Jody Mivady, Kristy Fanantenantsika Tomasina Tsimo, Andria Nantenaina Andosoa Faniry Mivady, Kristy Fanantenantsika Tomasina Tsimo, Tsara Jacques Cristolin Mivady, Toliara Fahazavana, Niasina Andriampanarivo José Mivady, Toliara Fahazavana, Ravelonyaina Tahina Soa, Toliara Fahazavana, Razafindrasata Andrianina Lantony Ravo Mivady, Tsirono Mandidy, Rafanomezantsoa Marcelin Antonio Jakisa Mivady, Vonizongo Vavolombelona, Rahely Velo Manitrarivo Jules Ariel Mivady, Vonizongo Vavolombelona, Randriamiarisoa Flavien Ambinitsoa Mivady, Vonizongo Vavolombelona, Ranoro Manana Herina Joro Mivady, Vonizongo Vavolombelona, Rakoto Arivelo Rado Nirina Mivady, Antsinanana Karatra Fahazavana, Andriambololona Tsito Ertina sy Razafindramanana Nirintsoa Samuelinina, Antsinanana Karatra Fahazavana, Rakoto Arsoa Soloery sy Fanilo Nirina Fitiavana Kanto Nomenjanahary, Antsinanana Karatra Fahazavana, Rahary Lalaina Tolo-Janahary Voangy Nirina Mivady, Antsinanana Karatra Fahazavana, ary Rakoto Nindrainy Hobiny Akena Mivady, Antsinanana Karatra Fahazavana. Enoy ary riavana ny ten'Andriamanitra fanarahana anareo io manao ampitandrina. Hoy ny Tompo, ry zanak'olona mitsangana fa hiteny aminao aho, andeha anaraka fa ataoko mpanarata olona ianareo. Ko mandeha any ianareo
dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anarany raisiny zanakary fanemasina, sady mampianatra azy hitandrana zay rehetra nanadiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raisy zanakary fanemasolo, midera sy mankalaza ary makasitraka anao zahay, no zao valim-bavaka nomenao amin'ny fiangonana izao. Nomenao mpiasa vaovao ndray zahay, anoho ny asanao, mba hatonga ny olona rehetra ho vonjena ao aminao Jesosy Kristy. Misaotra anao no nitehirizanao azy ireo teo ambany fahasoavanao, ka nivoaka mpandresy tamin'ny ady rehetra zay niaretany nandritra ny fiomanana mpitandrina. Misaotra anao zay ny toy andro ty manatantara eo amin'ny fiainan'izy ireo sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Misaotra anao no reto vahoaka marobe zay misolo tena nefitsika mamanontolo manerana ny tany, mandray azy ireo ampifaliana. Ko mangataka anao zay ray eo, ny ana-masina anao zao fotoan-dehibe zao, ka mba mirapiratra eto aneny voninahitra aho, no ny aso tanterahanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mangataka anareo ary zay ry avana malala amin'ny Tompo, mba hitotika ty amin'ny altara ianareo, ary hanambara sy hamaly zao fanontaniana fanekena ny amin'ny asa mampitandrana anareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mangataka anareo ary zay hamaly zao fanontaniana zao. Ikenareo va ny hanambara madio ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny toroteny sy ny fampianarana ary ny fizarana ny sakrameta. Ikenareo va ny hanome fampahirezana sy tsodrano ilay mino, ka handray izay zavatra ambarana amin'ny fitiavana ary atambava tsy ilazy zany na amin'iza na amin'iza. Ikenareo va fa anankiray amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fiangonana ambarana soratra masina fitoriana filazantsara, ka hanaja sy hankatony foto-dalàna sy fitsipiky ny efitsikemy ianareo mba hiarovana amin'ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Aoka ry anareo hiroso hiaraka anambara ny fanekenareo. Mandrianareo ny Tompo, anampy anareo hatanterahanareo zany izy. No zany fanekena nataonareo teo zany ary dia mangataka anareo rehetra zay mba handohalika eo anatrihan'ilay tompony voninahitra dia Jesosy Kristy. Sika fiangonana kosa ao anatin'izany hitsangana iny atoerana. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo zay natolotra anareo kosa, ko amin'ny anarany raisiny zanakary fanahy masina nanoranay anareo ny fahefana itony ny tenin'Andriamanitra, ampianatra, hizara sakrameta ary anefa ny didy rehetra mampitandrina anareo. Ko Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy any amin'ny fanjakana mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, ny reto zay mandohalika eto anatrihanao. Reto mpanompo olo mbo fidinao reto, sady notoloranao ny fahefana tahak'izay fa nataonao tamin'ireo apôstôlinao fahiny mialoha ny irotsahany teo amin'ny tanimbolinao. Indro tantano hatanteraka ny asanao izy, fa vonona ho amin'izany, ka mba havokary arak'izay kasitrahanao ny asany. Atao velona ho an-tsainy mandrakariva, fa tsy nomenao fanahy osy izy, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana teny. Mba ho sa mandrakariva, na dia zanak'ondry eo voany ambody azy. No ny herinao sy amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitsangana ry mpitandrina vaovao, sika fiangonana mipetraka. Tiambaranay ary amin'ny anaran'ny raisiny zanakary fanahy masina fa mpitandrina ato amin'ny efitsikemy ianareo manomboka izao. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra ary
tsarovy zay afatra zao hoy ny tompo na dia mandra-pahantotrareo azy dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao ihany misahirina mitondra anareo mandeha anary andraso ny ondron'Andriamanitra zay eo aminareo. Amen. Petraka ianareo. Iapitantsika riavana amin'ny fanarahana mpianatra avy eo amin'ny toeram-panomanana mpampianatra ary dia mangataka ny tomian'ny departemanta sekoly amaky ny anarana izay efa vita fianarana ary anareo izay efa voatonona dia hitsangana ny toerana injoa mitodika manatrika ny fiangonana. Toy izao indray riavana ny anaran'ireo mpampianatra izay niekeny ny mpiandraikitra foibe FJKM. Tononona mialoha ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Andrea atoky fitiavana nasandratra mivady tendrena eo amin'ny FPMP atsimon'ny arivo miray. Andrea tsara ranoro nantenaina tendrena iaso amin'ny sinodapartany arivo avaradrano. Avotry ny aina tody soanandrasana tendrena iaso amin'ny amornimany ambositra. Faramalala miendrika tiavana Antananarivo andrefana. Haingo Arliva miaritsy Julie Tsirono Mandidy. Hajary manana Nika Stefanie mananara firaisana. Mahery Sofa Nevatina Joela arivony mamy vaovao. Rafalary Malala Mamtina Miora Antananarivo andrefana. Rando Nirinanjara Niaina fitiavana Antananarivo andrefana. Rahary Malala Perloso Noely nantenaina miarinarivo fahazavana. Rahary Nirinanjara Niaina finiavana Antananarivo andrefana. Robertso Fenjana Arselam Perlena Tsirono Mandidy. Rakoto Armanna George Tsirono Mandidy. Rakoto Sumbola Roger Luc Antananarivo Atsinanana. Rakoto Maefa Aina Malala Iarivo Avaradrano. Rakoto Solofo Mamy Arvelo Rovaso Nemi mananara firaisana. Ramily Arambelo Antemanekena fiombonana ambatondra zaka vaovao. Ranay Voniarina Tojo Nilaina Diana mivady mananara firaisana. Andre Malandi Harmiarana Fisedraniaina mivady Tsirono Mandidy. Andre Nantenaina Malala Iantso Valsoa miarinarivo fahazavana. Andre Nzakatina Roland Atsimonarivo miray. Ranjana lahatra Fiadanantso Antananarivo Atsimo. Ranosy Arso Evelise Alotra Crom. Ratsarana Vela Manda Fiarovana mananara firaisana. Rasoa miaramanana safidy marina fitiavana mivady arivony mamy vaovao. Razafo Maleo Aja Malala Maniso Iarivo Avaradrano. Razafon-dranay voatovinanary Jean Fidèle Antananarivo Atsinanana. Razafon-menjanary Dominique Bemara. Robin Fahazavana Atsimo andrefana. Andrianary manana Antoniaina Anjara Fifaliana mananara firaisana. Andrianirina Marinal Angena mivady Iarivo Avaradrano. Bakolo Nirina Rasoamanjaka Boina vaovao. Benedicta Marie Didienne Avony Atsinanana vaovao. Eny Antsirinena Colancia Amornimany Ambositra. Heritso Miendrika Fity Antananarivo Atsimo. Herilanto Toljanary Sarika Antananarivo Atsimo. Rafarany Aina Melinina Antananarivo Atsimo. Rahary Malala Vola Seheno Saintia Iarivo Avaradrano. Ralambo Nomena Stefana Avony andrefana. Ramahy Niavana Nirina Bonaventura Matiatra So. Andriahary Lalatina Lia Ambovombe Kristirano Velona. Andria Manantena Nirina Patricia Dekaraxiolo Iarivo Avaradrano. Rasoa Mialy Hansindray Haova Ismaela Ambovombe Kristirano Velona. Rasoa Menjanahary Aizomeny Toudel Ambovombe Kristirano Velona. Rasoa Arinivo Mamy Janone Eliana Antananarivo andrefana. Razafon-drakoto Nirina Meva mivady Antananarivo Atsinanana. Ralaimanina Christelle Miray faritra Anton Gilles. Andrianjara Jean Stefano
faritany voalohany Antsiranana, anjara soanitry ny ala Antananarivo Andrefana, ery malala Sarika, Antsimon'ny Arivo Miray, Mara Davida Bemara, Père Julien, avoany Atsinanana vaovao, Rakotonirina Faniry Lalaina Christian, Mangoro Moramanga, Andrea Mafaly Petera, Matiatra Soa, Andrea Anjafy Nadia, Antananarivo Antsinanana, Azafy Arimanana Nirintso Mivady, Antananarivo Andrefana, Andrea Nartsimba Luciano, Maeva Tsara, Silvano, avoany Atsinanana vaovao. Manasanareo ary ieno zao teny fanorenana ny fanarahanareo mpampianatra ao amin'ny sekoly FJKM izao. Hoy Jesosy Kristy hoe, komandany ianareo dia tao mpianatra ny firenena rehetra, ary izy nanome sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany evangelista, ary ny sasany ho mpianatra sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompona amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tena Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra, ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafinoan'i Kristy. Ary indro zao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivavaka isika. Rirainay izay ny an-danitro misaotra anao zahay, no ny fitiavanao sy ny valim-bavaka omenao ny fiangonana. Misaotra anao zahay, no ny fitantananao, ka tafita soamantsara tamin'ny fanomananao azo mpampianatra, reto mpanomponao reto. Tonga ankehitriny ny fotoana andehananay asa, amasina izy ireo, ka meo hery mba hanana ny fifaliana sy hanomeza ny voninahitra anao amin'ny fiainany sy ny fanatotosaniny ndraikiny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mangataka anareo atrairy avana malalo ao amin'ny Tompo, mba hitotika ty amin'ny altary ianareo, ary hamaly zao fanontaniana miendrika fanekena eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana izao. Ekenareo va ny joro vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny sekoly sy ny fiangonana ary ny fiarahamonina izay hanarahana anareo. Ekenareo va ny ianao ny asa mampampianatra anareo amin'ny fitiavana, ka hikatsaka hatrany ny tombontsoan'ny ankizy sy ny tanora dia ny mpianatra izay andrikentanareo. Ny mpiasan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara rehetra dia manao zava-dehibe ny firaisana sy ny filaminana ny fiangonana sy ny sekoly, ka miaro zany mba tsy ho simba. Ekenareo va ny anaja sy akatony fotodalana sy ny fitsipiky ny FJKM ary ny fitsipiky ny sekoly FJKM. Aokary ianareo hiaraka hanambara ny fanekenareo. Mandre anareo ny Tompo, ka hanampy anareo hatanterahanareo izany fanekena izany. Ary noho izany fanekena anareo toy izany, dia mangataka anareo rehetra izay ary mba handohalika eo anatrehany le tompony voninahitra dia Jesosy Kristy. Sika fiangonana kosa hiara-mitsangana eny atoerana. Amin'ny anarany raisiny zanakary fanahy masina nanolorana ianareo ny fahefana amin'ny mpianatra sy anefa ny adidy rehetra mampampianatra anareo eo amin'ny sekoly FJKM. Ary ny Tompo hanome sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mba amin'ny masina rehetra. Amen. Ivavaka isika. Rirainay izay ny an-danitro mandohalika eto anatrehanao reto mpanomponao reto, amin'ny tombohy ny fanoloran-tenan'izy ireo, ka mba avokary ny asany, ny fanahy masina ny hanome hery sy tarika azy ireo mandrakariva, ka tsy ho izy ireo intsony no velona, fa Kristy ny velona ao anatin'izy ireo. Amin'ny anarany Jesosy naovanay izany vavaka izany. Amen.
mitsangana ianareo. Petraka sika fiangonana. Dia amin'ny anaran'ny raisiny zanakary fanahy masina dia ambaranay ary fa mpampianatra ny sekoly FJKM anareo manomboka ny tian'io ity. Tony mahafatra ho anareo avy amin'ny tompo. Na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pafotsiny volonareo dia izao ihany ny sahirana mitondra anareo. Mandeha ihany ka ampianaro araka n'Andriamanitra ny olony. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay natanterahanareo ny anjara hira hitambarany anareo zao. Ndao za tsy izy ary. Tsangana daholo. rehefa le jojojotsoka miasa iny asioan'izany foana. Zao a dia andray tananareo ny aty amin'ny Fobe FJKM ao anatin'ny fianjava-maneno. Hitarika amin'ny fandraisan-tanana eo ny ray aman-dreny izay nitarika amin'ny fampivavahana, dia miaraka amin'io Birao Fobe tatoerana, dia etsy amin'ny manaraka azy indray ny mpanatanteraka tarihany sekretary jeneraly
za zany le mijery izany tsy nitsangana eo amin'ny fomba fiasanay moa zany de mifandamy maso zay dahoara sy zava-maneno le mahafinaritra mampity fandray tanany reny Thank you.
fangatahana zany a ny solotenan'ireto zay voavy ny irana sy nitendrena ireto a andray anjara fitenenana ary rehefa vita ny fandraisanjara-pitenenana tanterahantsika vetrany eo am-pitsanganana ny hira telo amin'ny 570 a dia tonono ny solotenana izy ireo a ny tsodrano. Riavana malala rehetra amin'ny tompo izay andihan'iraka mahatoky mpitandrina sy mpampianatra dia manona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy. Ny fisaorana moa dia tahaka ny masoandro avy any atsinanana ka ny kitsim-ba imbohitra no trahany meloa. Noho izany isaorantsika Andriamanitra navelonainantsika ka nahatratrarantsika ny andro anio ka nahazahoana na nitanteraka izao fotoan-dehibe izao. Isaorana toy izany koa ny foibe FJKM izay tarihan'ny filohany Andriamatoa Andriamampianina Zakary Maso Mpitandrina, ny birao mpiandraikitra foibe, ny mpanatanteraka rehetra tarihan'ny sekretera jeneraly, ny talehan'ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny talehan'ny Institut de formation et de recherche pédagogique Ambodinandohalo, ny présidence synodaly, ny talehan'ny fari-PDD mpampianarana, ny mpitandrina sy ny talehan-tsekoly rehetra, ny mpampianatra, ny fitandremana manontolo, ny ratsa mangaika ny FJKM iray manontolo ary mpino kristianiny FJKM rehetra. Ny joroana moa dia misolo tena ny andihan'iraka mahatoky satria ny tena toy ny vato ka izay maivana no antoraka sady manatanteraka ny loha hevitra hoe manaiky ho iraka ny mpino. Mankasitraka izaina amin'ireo fanampiana, tolo-tanana, fanohanana ary indrindra tamin'ny vavaka nataonareo izay nampaheranay tokoa ka nahavitany atsakany sy andavany ny fianarana sy ny fiofanana nataonay tsirairay avy. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny ery havana hamaly fity ianareo satria na efa be tokoa ianareo tamin'ny asan'ny tompo. Ezaka izahay ho matoky amin'ny teny, ho matoky amin'ny asa, ho matoky amin'ny finoana, ho voninahitra ilay Andriamanitra izay niantso sy maniraka anay mba ho tena iraka mahatoky tokoa. Hoy izahay aminareo hoe ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo, fa ny voninahitra kosa dia ho azy irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Itony izahay ry havana dia maneho fisaorana ho an'ireto ray aman-dreny manaraka ireto: Andriamatoa Andriamampianina Zakary Masy Mpitandrina, filohan'ny FJKM izay nitondra ny afatr'Andriamanitra. Ao ihany koa Andriamatoa Randimison Jona Mpitandrina, mpanolo-tsainan'ny biraon'ny mpiandraikitra foibe. Andriamatoa Rakoton'ny Rainy Jaona Mpitandrina, sekretera jeneralin'ny FJKM. Andriamatoa Randriamisaina Landson Triomphe, tonian'ny departementan'ny fiangonana. Andriamatoa Ramanamisata Tojo, tonian'ny departementan'ny sekoly FJKM.
Andriamatoa Andriamampianina Zonantenaina filohan'ny KFT Foibe. Eo ihany koa ianareo tompon'anjara tamin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina, mitalehan'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatondrazaka, mitalehan'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato, ary nitalehan'ny toeram-panomanana mpitandrina Fianaratsoa, ary ny directeur pédagogique ny Institut de formation et de recherche pédagogique Ambodinandohalo. Izy Andriamanitra ny riavana ombanareo mandrakariva ka ahafahanareo aefa-be hatrany amin'ny asan'ny tompo. Dia ho azy Andriamanitra ireriany ny voninahitra fa ny fiadanany dia ho amintsika tsirairay avy. Amen. Amarana ny fotoana isika riavana ho tanterahantsika ny 7:17 andiny voalohany sy ny fahaefatra ao aorianan'izay tonono ny solotena andreto voavy ny rana ny tsodrano ary ao ariany vavaka mangina farany dia misy ny fandaminana tanterahany ray aman-dreny sekretera jeneraly ny amin'ny fomba ivoahantsika eto amin'ity toerana ity. Andeha raha mitsangana isika riavana. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy no hatateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy anieny fanjakana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana mivavah ao anatin'ny fahanginana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ao aorian'ny fandaminana izay entin'ny ray aman-drenitsika dia mandehana amin'ny fifalian'ny tompo ry havana. Miara-mitehaka aloha tsika ho voninahitran'Andriamanitra fifaliantsika eny ary havako. Toy izao ny fandaminana
reto ray aman-dreny arabaina ireo andianiraka mahatoky a zay vao avy ny rana tamin'ity androany ity a dia mahifabe amin'ny asan'ny tompo ny orchestra avy ao amin'ny fipizay da fohy be moa minalome aina ny fotoana tamin'ity fampofivavahana ny anankiroa any ambony a ny anankiray ty ambany araky ny teny efa tavavoaka reto ray aman-dreny tsy reto a dia vahantekona amin'izay io a fipizay da fohy be izany misy 5 izy ireo tamin'ity androany ity eo ihany koa ny diakona izay natanteraka ny asany ihany koa avy amin'ny fiangonana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina izy ireo misa avy amin'ny fiangonana misa 7 dia misa 20 isaky ny fiangonana no tonga natanteraka izany asa izany tetỳ Antsahamanitra tamin'ity androany ity. raha ny toriten'ny filohan'ny FJKM tamin'ity androany ity dia somary niavaka satria dia fizarana tokana ihany ny afatra tamin'ity androany ity dia ilay fanambin'ny FJKM milaza hoe finoana mahavokatra dia mamokatra be mamokatra tsara ary mamokatra tsy tabaka izay toriteny zay zany no nentina nampahirezana ireto andiany iraka mahatoky izay navoakatsika tamin'ity androany ity nisy mpitandrina misa 720 ary mpampianatra misa 750 izay navoakatsika androany izay dia ankasitrahana isika rehetra izay nanaraka izao fandarana fampitana mivantana ny fanipompavahana fanirahana mpiasa vaovao tamin'ity androany ity izao isaorana ihany koa ireo teknisianina sy mpanao gazety ato anatin'ny ekipan'ny televizionna fahazavana izay niarany isalahy nampita mivantana ity fanipompavahana ity isika rehetra izay tany etokantrano tany manaraka ny fahitalavitra televizionna fahazavana ary isika izay tamin'ny alalan'ny finday nanatrika izao fanipompavahana izao tamin'ny alalan'ny page Facebook ny televizionna fahazavana. Tsy ahifina moa fa hitsanta finaritra sy ny rakoto no namita mivantana anao izao fanipompavahana tetỳ Antsahamanitra izao tamin'ity androany ity dia mametraka ny mandra-piresaka azy ho any manaraka indray izay.